araba natratra ny 20 araba no tahin'Andriamanitra natratra any vanim-potoana lehibe eo amin'ny tao-piangonana araba natratra izao ranany ary aniotsika ny finotsika zay eny ny fanamasina lalany asa damaso any aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito eo anoloan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina tamatoa amin'ny maty ary beny ny mpanjaka amin'ny tany amen. Salamo 400 ny 420 ka hatreo raika olo atsika n'Andriamanitra tontsika rehetra zany fitarana zany manao hoe indre ny amaron'ny asanao Jehova fa indrena no nanaovanao azy rehetra enika ny zavatra nataonao ny tany indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo-isaina zava-miaina na kely na lehibe any no aleny sambo sy ny trozona izay noforononao ilalao any zao rehetra zao ny andro ianao mba omenao ny aniny amin'ny fotoana manome ianao manangona izy manokatra ny tananao ianao dia vokony nafina nitavanao ianao dia raiky tahotra izy alainao ny ray ny ainy dia maty izy amody any amin'ny vovoka nanalana azy aniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehiny tany ianao mandrakizay any ny voninahitra Jehova aoko Jehova hifaly amin'ny asany amen.
Jehova tomponay io, valia amin'ny asany tananao, zay mpanomponao zay efa ataonao batisa tamin'ny alalan'ny fanahy masina, zoro fianao zay aty fitiavana zay ahajoro ny mino an' Jesosy Kristy zanakao, no ny herinay anefa noho izahay mahery, izahay mahay, izay mahalala, manohy ianao hery anay lalan'ny fanahy masina, najoronao efa 2 taona mahery laso zao ny fiainana, ary ny vavahady ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita tsy naharesy azy, hery ny fananao masina anao ao aminy, najoronao koa aokanao eto amin'izao vavahady ny fiaina fahafatesana tsy naharesy azy, fa ianao izay mamoa varavarana ka tsy misy afaka mandritra izany, ary rehefa voainao amin'ny alalan'ny fanahinao ny fonay, amin'ny sokatra izany fonay izany, mandray anao Andriamanitra mitoetra mandrakizay anome olona mety ny olona zay sokatry ny asan'ny fananao masina manaja anao sy mandro pentekostao zay atserovana ny nananganana ny amin'ny herin'ny fanahy masina fa tsy amin'ny herin'ny manatrehanay amin'ny herin'ny fanahy masina, reso ho tsapa iainana eto amin'izao fanompovavahana zao zany herin'ny fanahy masina vahana mpano tarika ny teny na manana anjara ao amin'ny asa fano ary indrindra androtsahanao ny fanahy naran' Jesosy mampahavokatra ny asanay ary nahavokatra anay asa masina tanterahana eto amin'ny fahana ito zany raina ny amen. Raina ny varavarana ary misy nahazo mitrany hafa dia
isika riavana amin'izany afitany isika. Yaramaky zany dia hitia vela fahatelo fahatsatra zany jaune toko faenina amin'ny roa fahatratra ihany amin'ny asana faharoa izay zany amin'ny fahatsatra asana raisina tsatra elohan'izany dia ifataka amin'ny fitariana hiara iombavaka tsika Andriamanitra ray zanaka endreny maro-po aminay tokoa ianao ery izahay na iray zany no mbola hitarianay amin'ny alalany kehitriny iany ny teninao izahay ry to tavanay faheranay ina re piasa kasinay mba andre afa-tsy fanginy tabataba nisy eo fifampisaina izahay atratraranay izay tiara aminay kasiko fanlo fankatoa miatra izany izahay mba voninahitra ny fanay masino kasio kanay maky ny teny anito kafo ny lelany kapetrao vavany eo azy zany dia teny tenena araka ny fombanao fa vonina iaino ny ary vonina amin'ny anaran'i Jesosy naovanay zany totra Jesosy ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahyko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalainareo sy ilay antitrareo hanonofy ary ny zatovinareo ahita ary na dia ny mpanompo lasy tompo va dia andatsahako ny fanahyko amin'izany dia nisy fahagagana eny amin'ny lanitra
amin'ny tany aho dia rasy aho petraka amin'ny tany ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho ra lohan'ny hatongavany andron' Jehova dia sady lehibe no azovy no aran' Jehova dia ho afa-mandoso fa ho tendrombohitra ziona sy any Jerosalema dia isy araka izay efa voalazan'i Jehova ary izay antsoin'i Jehova dia ho isany anaran'i Jesosy. Raha tonga ny mpananatra tahaka avy amin'ny iray fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray vavolombelona anambara ary anareo koa dia vavolombelona anambara ianareo fampio amin'ny mantsangana Petera sy ny 12 dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe i lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema aoka ho fantatrareo izao ka inoy ny teniko tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa voahora fahatelo ihany izao andro izao fa voahora fahatelo ihany izao andro izao fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra mandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary lahy antitrareo any nofo ary ny mpanompoko na lahy na vavy andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho famantarana amin'ny tany ambany dia raha iafo ary zavo ny setroka ny masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana ho ra hoan'ny ahatongavany andron'ny Jehova dia ilay sady lehibe malaza ary nazovo ny antso ny anaran'i Jehova dia ovony ilay masonao manamasiana fahamarina teninao ny fahamarina amen. Anana amin'ny ahatra bonito afaka malala rehetra amin'ny tompo araba tratry ny ary fahasoavana sy ny fiadanana ay miaro avy ao ampitombona ao anatintsika mandrakariva zany erin'ny fanahy masina tarika atsika lalandava i andro ity dia ahafahantsika miteny hoe bon anniversaire andro no anniversaire ny fiangonana hoe nisy mpianatra nisy ny fiangonana nisy fanahy masina latsaka arotsaka tamin'ny mpianatra dia nisy ny fitorianany filazantsara dia nisy ny fiangonana dia asan'ny fanahy masina ary izany no mahan'Andriamanitra ny fiangonana. Tsaiko dia
nino an Jesosy asan'ny fanahy masina ary satria belona zay nino an Jesosy Kristy no ny asan'ny fanahy masina no manao ny fiangonana no manao trano mandray tranona ny olona zany fananana eny am-pelantanan'ny olona rehefa nandray ny fanahy masina izy fananana manitra dia araba natratra ny heritaona nahaterahana andro fanaovam-pety ny pentekosta tak'izao zany mahatonga ny fiangonana hoe manao voka-be any amin'ny testamenta taloha sika resaka tsotra ny hoe taona ihany koa zao hoe andrefesana ny pelantanantsika tapahana izahan-toetra ny finoana an Jesosy zany asan'ny fanahy masina zany zany tsara araka ny zao ny narevana malala no hoe ifampizarantsika ifampaherezana zao no voalaza ao amin'ny andininy fahenina amby roapolo amin'ny toko fahadimy ambiny fa raha tonga ny mpananatra rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray izy no vavolombelona anambara fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray izy no vavolombelona anambara raha somary avadikitsika lafin'ny pratika eo amin'ny fiainana kristianina zany andininy fahenina amby roapolo zany afaka manontany teny sika hoe ahoana moa no ahalalako mba ahafantarako fa tena ato amiko tokoa ny fanahy masina tena miasa eo amin'ny fiangonana ny fanahy masina zany no fanontaniana azo apetraka ahoana no ahalalako fa tena manan-kery eo amin'ny fiainako zany fanahy masina zany mitondra tokoa ny fiainako zany dia tena ny fitantarana ny tantara mantsy no mety mahasoa ny fiangonana na dia ilaina azy zany tsy dia ny fanaovana ny teolojia lalina mikasika an'izany fanahy masina zany fa raha ny tena marina ny mamaika antsika dia ny hoe inona marina ny asan'izany fanahy masina zany eo amin'ny fiainantsika raha mamaky ny perikopandroantsika eo amin'ny bokin'ny Joela dia mahitsika fa rehefa nandatsaka ny fanahiny rehefa handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra Andriamanitra dia ny zavatra ho tazana dia izao haminany ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo ary lay antitrareo anyrofy ny zahatovinareo ahita fahitana zany hoe isy zavatra ho hita zavatra ho tsapa zavatra ho lazaina ao anatin'izany asan'ny fanahy masina zany fa tsy hoe manidina eny amin'ny rivotra ny asan'ny fanahy masina akory ratsoka itsika ny zavatra voalaza ao anatin'ny andininy fahenina amby roapolo ravana malala dia misy zavatra anankitelo dia tokony ho tsapa atsika ary ho rentsika eo amin'ny fiainantsika anankiray tsy editsika hevitra ny hoe fanahy masina dia avy amin'ny ray irahan'i Jesosy Kristy tena tsy edika hevitra izay ary tsy hanaovana fanazavana lava hoe raha tonga ny mpananatra voalohany zany dia izao ny fanahy masina dia mpampahery dia ny teny hoe mpananatra ity mantsy teny grika hoe parakletos indikany dia hoe mpampionina na hoe mpisolo vava mpampionina na mpisolo vava dikany hafa ihany koa na hoe mpampahery ihany koa zany ny filazana azy noho izany ny olona manana ny fanahy masina dia olona mahery olona ampionony ny fanahy masina olona voasolo vava ary zany no niverimberina tamin'ny perikopana nandritra ny herinandro ny fanahy masina hoe tianareo no hiteny fa ny fanahy zay ao anatinareo no hiteny anomenareo vava saina io ka toko varika amin'ny roapolo andiny fadimy ambin'ny folo anome vava saina anareo azy zay tsy azo ny fahavalo resena ka ny olona manana ny fanahy masina dia olona mahery olona manana mpisolo vava olona manana mpampionina raha misy fahoriana raha idona mpahoriana raha sendra fahavalo dia olona mahajoro zany olona manana ny fanahy masina zany ary zany no atsapahanao fa manana ny fanahy masina io ianao ao amin'ny fiangonana tokoa ny fanahy masina rehefa mahery ny fiangonana rehefa kivy ny fiangonana
rehefa mitanondrika isika de toy ny olona ny alan'ny fanahy masina sanatria fa mahajoro izany olona zay manana ny fanahy masina zany a fa raha tonga ny mpananatra Andriamanitra Jesosy Kristy raha naniraka ny fanahy masina dia izay le mahampananatra zay zany hoe mahampampionina mahampampahery mampisolo vava zay no anankiray azy zay asan'ny fanahy masina ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika ary tokony ho tsapantsika zany tokony ho tsapan'ny fiangonana zany eo amin'izay rehetra ataony fa miresaka hoe fiangonana tsy miresaka fotsiny ny fietsehana ataon'ny tsika mitambatra fa miresaka ihany koa ny olona tsirairay zay mitambatra ho fiangonana ka ny olona isam-pianakaviana isam-batan'olona dia atsapa atsiaro an'izany hoe tena mahery izy ary ampionony ny fanahy masina izy tena efa mbio ambavantsika matetika ary ao an-tsaintsika lalandava ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery hoe fanahy io efa mamaky tsara ny baiboly ianao a retsika mantsy diso hevitra kely amin'le hoe fanahy de hoe fanahy de hoe grand fa de hoe fanahy le fanahy masina andresahany eo fa hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy efikeliny eo zany hoe lay fanahy ao anatinao mihitsy a ny hoe fanataon'Andriamanitra ho mahery no ny asan'ny fanahy masina de fanahy ao anatinao zany hoe lay ao anatinao ao lay ao an-tsainao ao lay ao am-ponao mihitsy no mahery a satria mpaherezina amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao a ary izany no nanaovam-batisa ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahy masina anao io batisa tao amintsika io ary a endriky ny asan'ny fanahy masina ny rano fa tsy hoe endriky ny rano manadio fotsiny fa tena endriky ny fanahy masina zay miasa ao anatin'ny olona zany zay ny voalohany ny faharoa dia izy hoe dia ny fanahin'ny fahamarinana mijery an'io teny hoe fahamarinana io anao amin'ny dika teny fototra dia milaza ny hoe vérité fa tsy hoe justice zany hoe milaza zavatra tena hita maso hitanao miainanao tsapanao ary tonga ao anatinao mipetraka ao anatinao ao zany fahamarinana zany fahamarinana eto dia tsy ny fahamarinana fotsiny ilay hoe iainana aty amin'ny fiainana davanandro fa ny fahamarinana mikasika an' Jesosy Kristy manambara ao anatinao ny fanahy masina fa i Jesosy tokoa ny Mesia izy tokoa ny tompo sy mpamonjy ary raha joro tsara amin'ny maha-kristiananao ianao ka miasa ao anatinao ny fanahy masina ny zavatra ho tsapanao dia zao tsy miala ao aminao zany fahamarinana zany satria ao anatinao ny fanahy masina tsy miala ao aminao zany finoana an' Jesosy Kristy zany satria ao anatinao ny fanahy masina fanahy ny fahamarinana zay lazain'io a ny fahamarinana zay apetraka Andriamanitra ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tonga fahamarinana tonga justice iainana ihany koa amin'ny fiainana lavanandro zany ny olona manana ny fanahy masina manao zavatra marina tsy mpandaingalainga ny olona manana ny fanahy masina tsy miteniteny foana tsy olona milaza zavatra zay mety manimba ny hafa ny asan'ny fanahy masina fa ny fanahy masina dia mahatonga ny olona olo marina eo anatrehan'Andriamanitra ary marina eo anatrehan'ny olona fahatelo izy no vavolombelona anambara ny mijoro vavolombelona ny mahatoa teny hoe martureo mijoro vavolombelona fa ity a adjectif ty martus zany hoe vavolombelona témoin izy ny vavolombelona izy mihitsy no manambara ao anatin'ny olona an' Jesosy Kristy ary zay no mahatonga ny soratra masina ampianatra hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny fanahy no manambara ao anatintsika fa zanak'izy tsika fa zanak'Andriamanitra tsika tsy isika no manambara ao anatintsika tsy isika no mikaroka ny mahazanak'Andriamanitra tsika tsy isika no mijoro irery amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika tsy isika no manao hoe amboariko ny tarehiko amboariko ny akanjoko amboariko ny fitafiko amboariko ny endriky ny fiangonana misy ahy dia zanak'Andriamanitra tsy zany fa ny fanahy masina mihitsy no miasa ao anatin'ny olona mahatonga azy ho zanak'Andriamanitra ary dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ianao ka mijoro amin'izany mahazanak'Andriamanitra zany izy no vavolombelona nahita maso vavolombelona ny aina vavolombelona zay mametraka ao anaty izany zanak'Andriamanitra antsika izany inona no akon'izany eo amin'ny fiainantsika isika mahalala an' Jesosy Kristy zany no akon'izany ary rehefa mahalala an' Jesosy Kristy isika ny 720 zay atoko fampiarana dia ny hoe ary ianareo kosa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany 720 zany dia fampiarana satria
mahalala ianao noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga vavolombelon'ny Kristy koa ianao. Zany hoe raha lazaina sy vatanina dia tonga mpitoro ny filazantsara ianao. Ary zay no lazain'ny Joela. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakareo lahy. Teny hoe maminany io indray mandiso hevitra antsika kristianina izy io, fa mila jerena tsara ny dikany teny ireny. Iteny hoe nabi, hoe mpaminany, dia hoe miboboka ny dikany, mpitondra hafatra ny dikany, mpitondra hafatra Andriamanitra. Tonga olona plaza ny hafatra Andriamanitra ianao rehefa mandray ny fanahy masina. Tsy misy olona mandray ny fanahy masina ka tsy mahajoro vavolombelona. Fa mijoro vavolombelona daholo any olona rehetra mandray ny fanahy masina. Dia indray otsika hoe ahoana moa zany, akizanga mahay mitoro teny, pastera ny mahay an'izany, izy nampianarina an'izany. Fijoroana vavolombelona dia tsy amin'ny teny ihany fa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Ilay mpanoratra anankiray kristianina frantsay izay, mpanompo fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa, dia tenin'Andriamanitra. Ary epistily velona vakin'ny olona ny fiainantsika raha manana an'izany fanahy masina izany tokoa isika. Raha isika ihany no miezaka, raha ny fiangonana ihany no miezaka, raha ny olombelona ihany no miezaka ho tonga zanak'Andriamanitra, hiaina ny fahamarinana, ny mampahery sy mampahery tena sy mampiony tena, dia miemitra ny fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsara. Ary izany no mety fandinika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Sanatria miemitra ny fitoriana ny filazantsara sy ny fiangonana, dia sao ny fanahy masina mihitsy no nyroahantsika, tsy navelantsika hiasa tao amin'ny fiangonana. Fa raha mbola ao io fanahy masina io dia ampahereziny ny olon'Andriamanitra, joro amin'ny fahamarinana ny olon'Andriamanitra, ary vavolombelon'ny Kristy ny olon'Andriamanitra, mitory ny filazantsara. Tsy maintsy mitory ny filazantsara ny fiangonana raha mbola ao ny fanahy masina, satria ny fanahy no maniraka atsika anao izany. Ny asan'ny apôstôly dia ahitantsika zany tantara zany, manomboka amin'ny toko faharoa, toko voalohany, toko faharoa ka hatrany amin'ny farany. Ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra nandeha nitory filazantsara, tsy misy olona nanira-tena na iray aza, tsy nisy olona nanapa-tena na iray aza, fa nibaiko ny fanahy masina, ny hevitra ny fanahy masina izay nanirany fanahy masina, ary hatramin'ny geografia, zany hoe toerana hitoriana ny filazantsara, dia ny fanahy masina no milaza hoe makanesy indray ary ananina dia makany ny mpitory ny filazantsara. Dia afaka malala mazava ny geografia ny fitoriana filazantsara, manomboka eto Jerosalema, eto Salemy zany, ka Jodia, eto Antananarivo, Samaria any amin'ny faritany, ary hatrany amin'ny farany tany manerana an'izao tontolo izao. Efa manao an'izany tsika amin'ny alalan'ilay YouTube atsy ambadika atsy, manao an'izay tsika eo amin'ny YouTube ambadika eo, satria eto antsika ny fampovavana dia mandeha direct tany amin'ny YouTube, dia mandre daholo ny olona rehetra, na mpiangona eto Salemy izy na tsy mpiangona eto. Fa tsy ny YouTube ny tena eterantsika, fa tsy ny YouTube ny vavolombelona fa isika. Dia tsika zany no mijoro tsara amin'ny fiainana kristianina, manana fiainana marina, marina amin'ny fitondrantena, marina ny fiteny, marina amin'ny zavatra rehetra, ary dia tena vavolombelon'ny Kristy tsika, fa lay marina tokoa ny tena ivavahantsika dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay naniraka ho antsika ny fanahy masina. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra, fa ny irinin'ny Tompo dia ny ahatonga antsika ho vavolombelona marina, toro ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Na eto amin'ny 67 aza mbola be dia be nitorintsika amin'ny filazantsara ry havana, aza mionona amin'ny hoe falifaly fa pentekoste dia ndao tsika hivavaka, dia tsika hivavaka fa manana fiangonana tsika, mivavaka maraina, mivavaka hariva, mivavaka atoandro, tsara zany. Fa toroy ny filazantsara tao amin'ny olona, ary aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao fa mangatany fanahy masina, ampahery ny fiangonana, atanteraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izao fiangonana mahalala an'Andriamanitra izao, zay efa nataon'ny batisa tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Ary asa ve ampahalelovinay ve izy, ny ratsy azo ve zay? Tena mitarika anay tokoa ny fanahy masina, fahery avanay
nambara aminay ny marina izy, marina mikasika an'Andriamanitra. Mampijoro anay ho vavolombelona izy satria vavolombelona aty anatinay. Zahay no malailay finosana. Mety mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina fa tiry biby andeha amin'ny herin'ny tenanay. Joro amin'ny herin'ny tenanay. Hany ka tsaratsara ny zanak'Andriamanitra. Ary na dia ny jentilisa tahaka ny Gandhi aza, fa nilaza fa raha tahaka ny Kristy hitany eo amin'ny Baiboly, kristianina tena mahaliana ny maha-kristianina any. Nanay aminao tompo, endrika rehetra isehonay, teny rehetra lazainy ny vavanay, fanaraka amin'izany asany fanahy. Terena nefa ny asan'ny fanahy masina, fa tonga ao anaty izany ary mitarika ahatonga ny olona vavolombelon'ny Kristy. Atahanay ny fatratra mba hiasa mahery eo amin'ny fiainanay ary avelanay hiasa fanahy masina izany. Vahiny fiainanay, vahiny fonay, ampanjario ho asa sy dorona vavolombelona eo amin'ny fiainanay izany asan'ny fanahy masina izany. Fonanay ny lasa rehetra ny fiangonanao izany. Raha tokony vavolombelonao izay dia tonga vavolombelona mandainga satria hainanay marina asan'ny fanahy. Amin'ny raha fo aminay mpanomponao, mafy ny teninao manao hoe raha misy miteny ratsiny zany, manohitra manao teny manohitra azo famelan-kelo. Fa raha misy olona miteny ratsiny fanahy masina, azo famelan-kelo. Raha fo amin'ny fiangonanao, paozy lalan'ny fanahy masina. Amin'ny anarana bebaka ana aliz mantra alan kavani tumpu mantrau tarian'ny andra tsy nandray ny fanahy mpandevozo amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanak'Andriamanitra
zanaka natsangana dia nitsotsika hoe abara io. Ko ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova n'Andriamanitra no mpiray-lova amin'ny Kristy ihany koa. Zany dia ho Jesosy Kristy aminao hoe satria zanak'Andriamanitra ianao. Velany eloko ao ary afaka ny fahotanao anaka. Tiana amin'izao sisa ho aza manoty intsony. Amen. Isika hiara-mijoro vavolombelona miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Lalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy nan'ilay tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Teraka Maria Virjy, zaranapaka Ponty Pilato, boana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, hidina tany amin'ny fiainantsika, sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, teraka ho avan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no hiviny tsara ny velona sy ny maty. Ino ny fanahy masina aho, fonana masina maneran'izao tontolo izao, fonany olona masina, famelan-keloko, sangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana dia toko-pirana araka ny
roso amin'ny fanatanterahana ny sakramenta amin'ny batisa isika. 770 andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Zavaiko rehefa toromarika nomena ny mpanao batisa raha teo ny mpanotrona rehetra, satria misy karazany roa mandrakariva mpanotrona amin'ny batisa ty am-piangonana. Isika fiangonana satria eo anatrehan'ny fiangonana natao amin'ny batisa. Fa misy koa ny fianakaviana izay tompona andraikitra voalohany kasika ny zaza atao batisa, eo ny ray aman-dreny, fa ireo olona izay manana andraikitra sy fianakaviana ao anatin'izany ka ireny atao hoe mpanotrona. Ny olona manao batisa dia miakatra etỳ amin'ny altara, ny mpanotrona dia eny ambanin'ny altara, dia rehefa ataony rakim-pahasoavana avy hatrany dia efa misy boatin-drakitra mikasika ny rakim-pahasoavana eo no manao an'izany fa tsy hotadiavina akorytsika anatanteraka izany. Mahereza riavana tompombatsika. Rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto dia manavoany fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Ino iariny tenin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy ny tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tany sy ety an-tany, fa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitarina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary ry ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ambarao amin'ny feo mafy zany mba ho ren'ny fiangonana manontolo. Manolotra ny zanak'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ijoro amin'ny tenina miasa, mpanompon'Andriamanitra matoa mba hatomboky fianarana ho an'izay ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, fitaizana rehetra araka ny filazantsara atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe sy ny afimanitra izao. Tsy hanekeny an'i Jesosy azonyery andava ny asan'ny satana rehetra, na ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka mipetitra azy ho ratsy. Ekenay ny ampianatra azy ny Aren'Andriamanitra zany fanekenana ataonareo teo zany, matoki azy fanampianareo amin'izany andraikitra masina zany izy
araka ny teniny manao hoe ampoanao ny fahasoavako fa nyeriko tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana riavana dia manana didy ary tompona ndraikitra ao anatren'Andriamanitra amin'izay rehetra nataontsika batisa teto amin'izao fiangonana izao. Koa mitsangana isika mba ho vavolombelona izany sady hiara-mivavaka. Mivavaka isika. Andriamanitra raitsotoa, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoma mandrakariva fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Ho mitalao aminao izay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ary reto zaza atao batisa reto anie ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika amin'ny ny asa ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay ho ivavahanay toy izany. Amen. Ratovson Tefiniaina Talo Gloria. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, aminao ny Tompo. Amen. Dia manantena velonjatovo onjaniavo tia. Manao batisanao aho ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao ny Tompo. Amen. Vavaka isika. Faly misaotra anao izay Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Nombonainao amin'i Jesosy Kristy izao ny zanany, ka isany ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia niterizanao reto zazo reto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana sy ny finoananao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka azahoany manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ny hery ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezany reto zazo reto. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Izao ny fanomezan-toky avy amin'ny Tompo ho an'ny zaza vita batisa. Aza matahotra hoy ny Tompo fa efa niantso ny anaranao aho ianao. Ary izao no afatry ny fiangonana ho anareo ray aman-dreny mandehanaka tezao an'ny Tompo eto zaza ireto. Amen. Petraka ny fiangonana anatin'ny feon-java-maneno ny rakim-pahasoavana fisaorana an'Andriamanitra. Efa vita izany dia misy atokopira anankiray manao ny anjara irany aorian'izany ny asan'Andriamanitra izay raharaha-mpiangonana no iandohany izany.
tonga eo amin'ny filazana raharahany fiangonana isika niangatahana ny tompon'andraikitra natanteraka izany. Dia faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'izao alahady ny pentekosta 2024 izao. Mandeha ny afatra avy any amin'ny ray aman'entsika ny président synodaly mandeha hoentina ampahirezana antsika amin'izao pentekosta izao. Ry fiangonan'Andriamanitra malala sady voantso no masina ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Rehefa afaka ny loza sy ny atambo ho fitsarana ny tsy mino tamin'ny andron'ny joela dia handraraka ifanahiny amin'ny olombelona rehetra Jehova Andriamanitra. Tsy nomena ho an'ny olona tsiraray na manokana toy ny mpanjaka na mpaminany na mpisorona ifanahin'ny tompo fa ho an'ny vahoakany rehetra izay tsy misy akanavaka na fiaviana na fahaizana. Koa izay mibebaka sy miantso ny anaran'ny tompo no afaka madiodio amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Misy ny fitsaran'Andriamanitra ary mitsara eo anivon'ny tantara Jehova fa tsy any amin'ny faran'ny taona. Izany no avaly ny fitsaram-bahoaka izay efa zary aina ny malagasy ankehitriny ny fikorontanana sosialy izay fandrohitana eny amin'ny fitsarana, ny fahafatesany tsy manatsiny izay antsona ny fitsaran'Andriamanitra, ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana ary ny tsy fandriampahalemana izay tsy mihoatra ny fahefan'ny fitsaran'ny tany. Ity pentekosta 2022 ity no andatsahan'ny tompon'ny fanahiny ho an'izay sisa mibebaka sy miantso azo marina tokoa mba ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra. Ity pentekosta ity no hanairana ny mino izay miaritra fahoriana sy fanenjehana fa misy izao Andriamanitra mpitsara marina izao izay mitsara marina sy ny intsiny amin'ny fahatezerana sy ny indrafoa. Ity pentekosta ity no anomezan'ny tompo ny anjara masoandro n'izay vao ilikilika reraka tsy misy pia ireo zokiolona sy tanora mba ahatonga ho fiangonana hahatamana sy ahasitona ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ity pentekosta ity no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mivadika amin'ny teniny izy ho an'izay sisa mahajoro amin'ny finoana azy. Manoloana ny zavatsarotra iaretany amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy izay nekeno tompo sy mpamonjy azy. Ary ity pentekosta ity no anehoan'Andriamanitra ny fanahin'ny fahamarinana izay solovavany mino eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ity pentekosta ity no amerina ny fitiavan'ny kristianina tsiraray hamaky indray ny soratra masina amin'izao 20 taona ny synodam-paritany Antananarivo andrefana izao sy amin'izao fahatserovana ny 500 taona fantsipivavahana izay notarian'ny Martin Luther izao. Ho aminareo anie ny fanahin'ny faherezana sy ny fanahin'ny fahamarinana ny président synodaly Raingo-Janahary Rodolphe Mpitandrina. Izay afatra izay no ampaherezana antsika sy ara-panatsika amin'izao pentekosta izao. Misy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia anasana antsika mpandray rehetra izany, anatrika izany latabatra masina izany. Rakitra izay ataontsika dia rakitra 3 tahaka ny mahazatra: rakitra tatazana fiangonana, ny rakitra voalohany, ny rakitra faharoany fandroenana ary ny fahatelo izay ezaka ho amin'ny tsangam-bato. Amin'ny sabotsy 20 Mey ho avy izao no anatanterahana ny fandraisan-tanan'ny mpitandrina Rakototiana Baltazara Mianakavy eny amin'ny FJKM Ambohidratrimo Maharovatana Fanavaozana. Misy ihany koa ny fiaraha-misakafo izay ho fankalazana ny jobily fisotrondronon'ny Ramatoa Docteur Ravalomanana Charlotte Mpitandrina izay mpampianatra amin'ny fakulté tanterahana amin'ny 20 Jona eny amin'ny Kryptone Ambomalaza. Dia ny fandraisana anjara amin'izany moa dia 40,000 ariary. Kanefa moa raha ohatra tsika te handray anjara na dia amin'ny ampahany aza dia afaka manao izany isika. Taratasy fisaorana avy any aminay mpitandrina izay efa misotro ronono izay hitantsika fa mivarotra
an'ireo vazy eo a-tokotany ireo dia nandefa fisaorana izy ary-balengavy hoe vavakina satria dia misaotra ny fiangonana izy ndray aman'eny mpitandrina amin'ny famelana izay fivarotana izay nataony teo izay. Ny mpitandrina raha dialahy Jean Emmanuel mivady izay mpitandrina efa misotro ronono eny amin'ny fiangonana FJKM Nazareta Ambatomainty Sonodapartany 25 dia manao fisaorana ny fiangonana mpitandrina mivady noho ny fandraisana nahafapo izay natao taminay ozy izy noho ny varotra asa tanana eto aminareo. Dia tsy hainay tsy saotranareo fa izahay no lehibe ao amin'ny fonareo fa tsy izahay no lehibe ao amin'ny fonareo fa ny tompo dia izy tompo aneo fitahinanareo ary mbola maniry koa izahay ny tohizan'izao fifandraisana izao raha sitrapony. Dia amin'ny mpifaliana feno am-pakasitrahana ny tompo no irariana indrindra. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrendrasinay anareo fa ny ava-malalanay raha antamalala Micheline atsony ray odany aminy ny alakamisy lasa teo rehefa nivahiny 12 taona eto atany. Ny zanany Nandrenatoandro Jacques Bertrand. Ny nofony dia hoentiny eto amin'ny fiangonantsika raha 13 alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany eny Ambojatovo Tosy. Ny sampana Dorcas dia mba mijanona rehefa mirava ny fiangonana mba ho fandaminana amin'ny fikarakarana ny fitsangatsanganana Rahampitso. Amin'ny alahady heriny anio dia aladiny mainty milaly dia mitondram-bavaka ao amin'izany isika dia misy ny poisson de mer concert izay tanterahan'izy ireo ny ariva. Mainty milaly manao concert sa le poisson de mer? Ya hafahafa ny jery poisson de mer anao concert tsany a. Dia misy billet zay efa namidin'izy ireo 10,000 ariary. Dia io billet io zany io ividianana an'ilay poisson de mer izay raha tsy diso ny fitadiko dia jery le concert tsika zany sady mihinana io trondro io. Dia avy eo misy fisarihana izay atao amin'io tapakila io izay mahazo indray avy eo mbola mahazo henan-kisoa sy amalina. Efa masaka indray zany henan-kisoa sy amalina io hitanao amin'izany fa rehefa mody zany ianao rehefa avy eo vokotrondro avy eo mihinana henan-kisoa sy amalina indray ny hariva avy eo dia etanisika fa andray anjara amin'izany rehetra izany. Ny valopy Pentecosta izay efa fanaontsika mahazatra dia isaorana mpitiavana isika namerina izany ary mbola maneo fisaorana diany mialoha ihany koa ho antsika izay mbola tsy nahaverina kanefa mbola merina izany amin'ny fotoana manaraka omenantsika ihany vokatra rehefa avy eo fa dia efa misaotra antsika mialoha sahady ny amin'izay. Rehefa avy eo isika dia anatanteraka ny vokatra tahaka ny fanaontsika mahazatra izay tsy misy fiovana eto amin'ny fiangonana dia ny tompon'andraikitra rehetra mahakasika an'izany ny voamerina ny vola ny tompon'andraikitra ny vakiparitra dia efa samy mahafantatra avokoa ny andraikitra izy ireo isa-taona rehefa manao vokatra tahaka an'izao isika ary dia manentana antsika ny amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'izany vokatry ny fiangonana izany. Raha misy tsy niomana dia tahaka ny efa mahazatra rehefa fantatsika dia hoe misy ray volana isika mba andoavantsika an'ireny vokatra ireny. Rahampitso ny fitsangatsanganana izay efa fanaontsika fiangonana mbola isy tompon'andraikitra anao fanentanana eo fa izay tokony holazaiko ihany no lazaiko rahampitso tahaka an'izao fotsiny fandaram-potoana. Raha hariva tompoko tena mba mifepetra mindraisinay izy io amin'ny efatra ny farafisoratana satria mbola hanahirana ny tady tomobile ho an'izay efa no manana mialoha ho an'izay mihoatra eo dia tena amin'ny efatra tokoa ny mifarana fa mba entina anaovana ny fandaminana ho ara-dalàna soamantsara. Dia mba miteny aminay rehefa avy eo izay sampana izay tsy manana fiara hitondrana ny entany satria misy sampana efa izy ihany no mitondra ny entany mandeha maraina be izay mba tsy manana sisa no mba miteny aminay manantona anay rehefa avy eo. Ny maraim-baovao izay fanao eto amin'ny fiangonana satria rehefa alatsinainy maraina dia misy maraim-baovao eto amin'ny fiangonana
dia nampidirina amin'ny enina sasany fa tsy amin'ny enina, amin'io rapitso ihany. Amin'ny enina sasany tonga eto avokoa isika manao maraimba avao sady fanompom-pivavahana ho amin'ny fandehanantsika makany fitsangatsanganana. Tapitra ny fanompom-pivavahana ny fito eto, atsasakadiny ihany tsinona ny maraimba avao a. Tapitra ny fanompom-pivavahana tonga dia mandeha mamonjy fiara isika. Dia farafataranytsika zany, tena farafatarany amin'ny fito sasany eto efa tsisy anizaniza tsony. Satria tsika zany efa tsy mikarakara sakafo tsony, tsisy hoe mbola nahandro vary, nahandro loaka, efa ny vatantsika fotsiny sisany hoentiny eto a. Dia mba miangavo indrindra re tongotsika amin'ny enina sasany manao fanompom-pivavahana, tsisy mihetsiketsika tonga dia amin'ny fito tonga dia mandeha ny fandaharana, ny filaharana, mandeha mamonjy ny fiara amin'ny fito zay. Misy autocollant zay ao a, misy ny saron'ny fiangonana atao fahatserovana. Ny anankiray koa misy ny zava-dehibe dia misy ny saron'ny mpitandrina nodimandry mianakavy, izay fantatsika fa ao anatin'ny fanaovana ny ezaka tsangam-bato ho amin'izany isika, manentana antsika mpitiavana indrindra re mba ndray anjara amin'izany autocollant zany. Fa zava-dehibe zany a raha mijery sika any amin'ny fiangonana maro samihafa any a, reny no anisan'ny fahatserovana izay apetaky ny kristianina amin'ireny fiangonana, na apetaka amin'ny fiara tahaka an'izany, apetaka ao an-trano kosa aloha tsy azonao apetaka amin'ny akanjo, asiana autocollant ny akanjonao na dia tianao sy maminao tahaka ninona aza ny fiangonana sy ny fa dia ataontsika any amin'izay entitsika ametahana azy ireny. 10 ariary ny vidin'izay a, dia efa misy azo raisinao a eny amin'ny fitsangatsanganana koa rapitso a, mbola afaka mandray an'izany isika. Farany rakim-pisaorana tsy mitonona anarana 10,000 ariary ho andray aman-dreny mpitandrina. Tahaka izao ilay vokatra ny valopy Pentekosta izay voaraintsika teo a. Ny vakiparitra voalohany 270 ny valopy ny verina, ny vola tao anatiny 430,500 ariary. Vakiparitra faharoa 270 ny valopy ny verina, 562,000 ariary ny vola tao anatiny. Vakiparitra fahatelo 220 159,000 ariary. Vakiparitra fahaefatra 330 225,000 ariary. Vakiparitra fahadimy 130 310,000 ariary. Vakiparitra fahaenina 420 479,000 ariary. Vakiparitra fahafito 730 276,000 ariary. Ny fitambaran'izay a 1,700 ny valopy ny verina, ny vola tao anatiny 2,441,500 ariary na 12,207,500 francs. Dia izay no raharaha eto amin'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra iriry ny voninahitra. dia mbola manatitra ny fiarabanantsika mianakavy tompoko. Ampatsiaro sy anentana indray ny rapitso araka ny tenenina teo a, dia ny zavatra ho hitantsika eny a no ampatsahivina kely indray, sakafo sy ny fialam-boly. Sakafo a mizara roa, sakafo tena izy na ny rezistansa, misy loka efatra, vary sy loka efatra, io tonongo aminao io mananao zany. Ny henan-kisoa anandrano io 3,000 ariary a, dia ny trondro a ny ondry 3,000 ariary avy koa, fa ny gisa kosa 4,000 ariary. Gisa 4,000 ariary. Ny vary fotsiny a dia 500 ariary. Ny karazan-tsakafo faharoa ny tsakitsaky a, misy isan-karazany mihitsy. Ny brochette sy ny grillade sy ny sambosa sy nem, ny kafe sy ny mofo, ny katsaka sy ny sondro, misy coco, ny sandwich dia misy yaourt, misy pao sy ny namany sy ny namany. Ary ny afatra androany dia ity, misy ho an'ny ankizy ony a, misy face paintine. Dia miomana amin'izay ny ankizy kely na ny tanoranora izay mety amin'izany. Dia angaviana isika tondra fitaovam-pihinanana ary miomana ihany koa amin'ny fialam-boly isan-karazany indray a, araka ny sokajy taonany avy, hatramin'ny toraka tavoango ny a, ny toraka kapoaka azafady, toraka kapoaka, ny course anaty gony, ny fanorona, ny baskety,
ary misy petanky ihany koa de misy zavatra maromaro eny de miomana amin'izany sika manala fahasairanana atsika tanteraka mihitsy ary anome fahafaham-po atsika tanteraka ny fikarakara aza misahirana amin'ny sera jus fa misy eny fa ny fitaovam-pihinanana ihany entina de tonga manao maraim-baovao tsika amin'ny elany sasany de miaingytsika rehefa avy eo ho an'Andriamanitra ny voninahitra tompoko amen. Reo rehetra nanao ny fanentanana ny raharaham-piangonana teto misy zavatra vitsivitsy tsara anamafisina amintsika. Anankiray dia amin'ity androany ity ny voka-dehibe ny fiangonana efa lovatsofina sy fahazarana sy fiainana teto amin'ny fiangonana zany ary dia manatanteraka izany tsika. Ny voka-dehibe tahaka izao moa raha tsy sahivina dia tsy hoe fandrefesana izay ananantsika akory fa fandrefesana hoe hatraiza koa ny mba finoantsika ny ananantsika n'izany finoana izany fitsoroantsika vavolombelon'ny tompo. Misy namantsika tsy salama dia metytsika mbavaka ireny namantsika reny ry havana malala. Fa manatoka manjerevy izay dokotera ato am-piangonana mba mijery kely an'ireny tompo. Dokotera maromaro tsika ny ato mba jerevy kely. Ya dia mba hatsoina zany tsika izay dokotera ato am-piangonana ato mba hanaraka kely reny havatsika izay salama ireny hoentintsika mbavaka raha teo izy ireny. Ka amafisina zany fa ny voka-dehibe dia izay fitsapana ihany koa ny hoe hatraiza ny finoantsika fa tsy hoe hatraiza izay ananantsika. Mety tsy anana eny am-pelatanantsika kanefa dia zava-dehibe ny fiombonana ry havana. Rehefa atao rehefa avy eo ny vokatra ao ny valopy efa nataontsika moa ary ao koa ny vokatra dia mba samy haharitra isika menakavy fa fanaontsika ihany efa mahazatra sy ny ainan'ny fiangonana zany andritra ny taona maro dia samy mba haharitra isika ary na dia tsy hoe avidy aza na hoe hividy aza dia manotrona sy mitondra mambavaka mba hatanteraka izany. Ataontsika ao anatin'ny antsoina hoe asan'ny fiangonana hatrany ireny asa masina ireny. Tsy dia teny loatra kasika ny volaka nefa tsy maintsy lazana ihany zany hoe io no iram-bola tokana tena ananan'ny fiangonana fa rakitra tokana ihany no an'ny fiangonana mandritry ny taona ary rakitra tokana ny tena mamelona n'ity fiangonana ity hatreto dia isorantsika an'Andriamanitra fa tsy avelan'Andriamanitra hoe ahantra akory ny fiangonana. Dia ity voka-dehibe ity no anankiray miantoka ireo asa lehibe rehetra izay tanterahana amin'ny fampandehanana ny fiangonana akoatra ny asa fanorenana roa eo ary ny fanorenana ihany koa ny tsangam-bato. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny rampitso. Io rampitso zany tsy fitsangatsanganana tsotra akory saka mahazatra atsika fa io dia ao anatin'ilay ezaka tsangam-bato no anaovana ny fitsangatsanganana io. Zay ny somary nanovana azy tonga amin'ilay antsoina hoe garden party io ataontsika io. Misy lalao isy fiaraha-misakafo any ao anatin'izay fitsangatsanganana zay. Ampatsahiviko fa maimaim-poana ny fitondranantsika makany saingy le amin'ny efatra efa lazain'ny sekretera teo dia amafisinay fa amin'ny efatra ny farany tsy mahita fiara atsontsika raha orinany amin'ny efatra efa misy fandaminana mikasika an'izany. Zany dia entaniny sika zany mba tena hanaraka tokoa ny fandaminana sy ny fanentanana efa natao inona moa zany dia ny hoe tena hanao ampitiavantsika ka tsy isy izay hoe hisahirana indray aza misahirana manao loka sy vary any an-trano tondra dese retseretsetra fa misy an'izany rehetra zany any fa dia ny vola atao am-paosy ary ilay vola atao am-paosy tsy hoe vola nylaniana fotsiny akory fanaovana ny asan'Andriamanitra satria io no ezaka faharoa ezaka voalohany ny marina koa ataontsika taorinany ireny hoe ezaka nataontsika samy nanao ny zay tokony natao moa tsika menakavy fa io no ezaka voalohany ao anatin'izao tsangam-bato zao. Dia tenaina fa samy hanao ampitiavantsika menakavy samy ezaka hanao izay atotoso zany ary sehoany ny voninahitr'Andriamanitra tokoa fa ho surprise ny vokatra ho azo avy amin'izany garden party izay ataon'ny fiangonana ao anatin'ny fitsangatsanganana izany. Rampitsosika zany dia mba manao dégustation kely. Moa dégustation ataontsika zany rapitso. Dégustation kely ilay fivavahana maraina. Tonga maraina zay na nimorana azy amin'ny enina sasany. Dia mba miezaka tsika any an-trano tsisy ho karakaraina moa fa dia ataovy ny akanjo manaova akanjo mafana fa mety angatsika ny andro indray dia tonga dia am-piangonana tsika miara-mivavaka fa nimpivavahana mandritry ny atsasakadiny ny fampivavahana maraina dia sady mba manao dégustation zany tsika hoe manahoana zany mivavaka maraina zany
rehefa mahita tsirony aho dia miverina indray amin'ny manaraka. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia samy mifampivavaka tsika hatanteraka tsara ny zavatra rehetra eto amin'ny asan'ny fiangonana dia ny asan'Andriamanitra izay hampanovony antsika. Tompo. Andeha hivavaka isika ho an'ireo olona nanao rakom-pisaorana. Vavaka isika. Dia Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay noho ny amin'ity lalahady ity, izay nandatsahanao ny fanahy masina. Mangasitraka Tompo fa tsy diso anjara tamin'izany izahay, ka mahery indrindra. Misaotra noho ny zava-tsoa maro be izay nomenao anay. Nangataka taminao tokoa izahay dia nahazo, koa misaotra anao izahay noho ny amin'ny mpanomponao, izay nahatsiaro nandray fahasoavana sy fitahiana avy aminao. Mangasitraka Tompo satria ny tananao dia tsy fofa mahafonjy, ary ny fahasoavana rehetra dia efa omenao anay maimam-poana, na dia izay tsy fantatray, na dia izay tsy tsapanay akory aza nefa ataonao aminay. Misaotra anao indrindra izahay noho izany. Ankehitriny izay Tompo dia mitondra mbavaka ihany koa ho an'izao fiangonana izao. Maro ireo asa tanterahana, maro ireo adidy aman'andraikitra miandry ny fiangonana. Ankinay feno am-pialatananao ny fahatanterahana ireny rehetra ireny Tompo. Ianao no hiasa satria raha ianao miasa dia tsy misy mahasakana. Fa io ny kristianina tsirairay avy eto amin'izao fiangonana izao. Ampahery ianao, ampitrahaka ianao raha misy mitanondrika. Amin'ny fahasalamana, hery sy tanjaka ianao ho an'ireo izay azony tsy fahasalamana. Mivavaka izay Tompo, an'ireo tompon'andraikitra rehetra, ao ireo ao anatin'ny sampana rehetra, ireo mpirao-piangonana, ireo mampandeha ny asan'ny fiangonana eto amin'izao fiangonana izao. Ny fahainanao masina Tompo, no atafinao amin'izy ireny tsirairay avy, mba azomana tanteraka tsaka sy andavany ny asa izay efa nakininao aminy. Mivavaka izay, an'ity firenena ity, ianao Tompo no anjaka amin'ny mpitondra anay, amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Tianay Tompo hoe anjaka eto amin'ity firenena ity, ny fahamarinana, ny fandriam-pahalemana, ary ny fiadananao ihany koa, dia harotsaka ao amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Mivavaka aminao koa izay, ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ta io ny ao amin'ny foibe, ireo tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izany, ta io ny fiangonana tsirairay avy, ny mpitandrina, mba samy ahefa ny asanao amin'ny fitoriana filazantsaranao. Dia aoka izay Tompo, mba ho vovavolombelonao, manerana ny tany, ka ny fisianay dia ho antra-kasitranao irery ihany, fa tsy sanatria ho fanala-barakana ny anao. Betsaka ny zavatra tiana angatahana aminao Tompo, nefa matoky izay fa na dia tsy voataky ny favanay ihany, dia ataonao aminay izany, satria manan-karem-pahasoavana omenanay ianao, ary ny fahasoavanao dia ampy mizara ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Izy ilay efa nampianatra anay vavaka hoe rainao izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny eritraponao, ety atantaka ny anio ny anasaza ao anay, ary mamilany elokay, tahaka naman'izay miloka taminy. Aza midotra ny fakapanahy, nafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana ary fona. Andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alala rakitra isika, tsarofa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
andeha hitsangana fiangonana nolotra ny rakitra. Ny hira 570 andiny voalohany no ataontsika. Aorian'ny tsodrano dia ny hira 570 amin'ny firana fanampiny no ataontsika, ka ny andiny voalohany any no ataontsika. Raiso ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo ary ho tanteraka aminareo izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana masina anareo samy ho tanteraka, ka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana ivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Dia miezaka tsika tsy misy tsika atao am-piangonana aloha ny voka dehibe tahaka izao moa fanao samy manana ny fomba fanao ny fiangonana, tsika manana ny fomba fanaontsika dia asa ny fiangonana ihany koa. Dia rehefa vita zany satria fotoan-dehibe ty fotoana ty dia misy ny fanasan'ny tompo aody any an-trano ary ianao zao mbola tsy masaka ny vary any amin'ndraiky ambin'ny folo latsaka fahatelo zao tsisy vary masaka zany nametraka mpahandro vary ary any an-trano. Miara mijanona eto daholo sika rehetra aloha, miara manaraka, miara mivavaka, miara mijery ary mandray anjara amin'izany voka dehibe ny fiangonana zany. Ny efa lazainy ny sekreteran'ny fiangonana teo no hoe raha tahinika sanatria tsy afaka niomana dia manana ray volantsika azahoana manefa ny vokatra izay noraisitsika teto amin'ny fiangonana, ka dia aza
sahiratsaina amin'izay mety hoe tsy fananana vola ny ampelantanana akory dia miezakatsika ny manana raha teo moa dia vavaka manolotra misy zany revana malala manana faharetana kely tsika aloha mety mivoaka kely tsika maka rivotra ny sasany fa tany natao am-piangonantsika dia mandeha lavanty dia mizotra amin'izay lalan'izay tsika menakavy mandray sanjara avokoa satria asan'Andriamanitra zao ataontsika zao ary ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany zany